Ny zavatra miparitaka amin'ny réseaux sociaux amin'izao fotoana izao no zaraitsika eto. Samy maneho hevitra manko ny andany sy ny ankilany tsy iza moa zany fa Rija Soamanana sy Kotlala Mahitsiambo ary mangataka débat face à face amin'ny Kotlala Mahitsiambo manko Rija Soamanana makasiky ny zany rehetra zany. Ny nandohany ity ady na fanehoan-kevitra makasiky an'ity manko dia ny Miss Madagasikara izay tsy mahavoafehy teny frantsay izay niteraka olana ary ny teny manko Kotlala Mahitsiambo nanamafy fa tokony hisy na olona voatsongaina ao anatin'ny olona mahay teny frantsay no na mahay teny anglais no ho solotenan'ny malagasy ka raha ny sitry ny malagasy raha maneho hevitra makasiky an'izany. Itsandany kosa nefa ny ministre ministre teo aloha Rija Soamanana dia naneho hevitra makasiky an'izany ary io izy zavatra privé ary en plus n'izany manko izy manana fahalalana ihany koa doctorat tany Amerika tany Mexique ary mangataka débat satria zavatra misy eo dia kritikena na toherina ity Kotlala Mahitsiambo ity. Efa ny maro ihany misy Madagasikara teto amin'ny firenentsika fa ny toherina ny kritikevany Kotlala Mahitsiambo tsy zany ihany nefa ny kritikevany Kotlala Mahitsiambo hoy ny mpanara-baovao fa ny olona rehetrarehetra izay maneho hevitra na influenceur zany na mpanao baolina zany na filoham-pirenena zany na filoham-pirenena teo aloha na filoham-pirenena amin'izao fotoana izao ity na iza ary mauvais hoy Kotlala Mahitsiambo afaka hanao débat amin'ny ex-ministre ity Rija Soamanana za mangataka amin'ny fansy manko izy amin'ny fansin'ireo mba hoe handeha tokoa ve hanao débat amin'ny ty ramatoa ity raha ny faneho-kevitry ramatoa Rija Soamanana ihany koa dia vonona tanteraka izy satria ambanimbanina manko izy hoe ny vahoaka malagasy manko dia ny voatete ary olona avy navaratra dia tsy manana fahalalana fa mampandeha vody ity aho izy manolo tena ary vonona hanao débat na oviana ataontsika hoe fotoana izay mahampalalaka anao vonona ampisafidianana andro mihitsy Kotlala Mahitsiambo ary ny teny ihany koa manko i Rija Soamanana fa ilaina tokoa ny fahaizana satria ilaina manao pratika ary mbola manana fotoana izy afahana manatanteraka zany fianarana teny frantsay na teny anglais zay satria mampalahelo zaza efa tafita efa tafa voatsongaina no sabotena no kritikena ohatran'izany koa zany mihitsy mahatonga ny débat amin'izao fotoana izao efa kosa nanipresaka ary nanamafy ramatoa Rija Soamanana fa tsy fantaka any amin'ny resaka ministre na amin'ny resaka ataontsika hoe misy ny débatsika fa resaka éducation na resaka langue zany afaka vonona ihany koa izy na resaka débat zany dia atao teny français ranoray na atao anglais ranoray raha afaka Kotlala Mahitsiambo koa izany mihitsy manko mangatahany Kotlala Mahitsiambo zay fotoana zay mahafaka anazy to izay no vaovao misy eto an-tany sy firenentsika itsandany kosa manko ny fijaliana vahoaka koa ilaina ihany koa ny fazahoana fahalalana amin'ny resaka débat mba ahafahana vahoaka malagasy tsirairay mahazo fahalalana ilaina ny débat raha ohatra ka hoe tsy mivaona anao anatin'ny débat zay fa ataontsika hoe concentré amin'ny thème inona le thème eo inona le zavatra foto-dresaka tsy miala eo indraindray manko ny manao ny débat amin'ny Kotlala Mahitsiambo dia mivaona indraindray ihany koa dia ataontsika hoe hitantsika zao ny Paul Rabary mety mivaona ihany koa ny Paul Rabary mivaona ny rehefa manao débat amin'olona zany dia mivaona raha ohatra ka ho jeretsika tsara raha ohatra tsy mivaona mifantoka tsara amin'izay thème na ataontsika hoe inona le foto-kevitra joroana hanaovana débat eo dia tsara ny débat ilaina zany débat zany ilaina izay zao hoe fananoloan-kevitra ka izay ihany koa ny zava-misy eto an-tany sy firenentsika ary makasitraka hatrany ary misaotra betsaka amin'ny fanarahana chaîne YouTube vaovao malagasy zay aza tiany miabonné na manao zay na manao commentaire afatsika matsaratsara zavatra zay miandritsika toy ny tantara amin'ity débat ataony Kotlala Mahitsiambo sy Rija Soamanana ex-ministre izay ka izo lengeny anao de zany ataonao hoe confirmer la règle non Ramsey non ka zay no izy miandry déclaré anareo rehetra koa za manko tsy de tena maharaka an'le anina loatra ny ao mba amprisinareo izy nareo namandreo amprisio koto anao anty débat ty amprisio izy ataovy manengana iny tovy ohatran'ny fanaovana azy atavy amin'ny fananaovana azy amprisio izy mba amiangavy anareo za mba ataontsika hoe mba roboroboy izy ranga anaovy an'le robokôlôjia izy atosenareo izy
anao an'ity zavatra ty. Fa raha tsy zany manko mijanona ohatran'ny anina le izy. Fa une bonne fois pour toutes amporosianareo izy anao an'le débat. De tsy zany mifidy ny lera. Tsy zany mifidy ny so de raha za hifidy lera manao tsy afaka eo izy. So za hifidy ny andro manao tsy afaka eo izy. Fa aleoko izy mihitsy ny fidy ny lera sy ny fotoana. Ze lera ameny sy andro ameny zao pare. Mila nazy décider to zao. De zao pare. Ampanenteko azy tsara. Ampanenteko anao tsara ramose. Hoe manahoana le olona tsy intelligente zany za. Marina zany. Marina zany. Misy diplôma za mety tsy manana akory. Fa za niveau T2. Mitovy am'le gasy. Mitovy am'le gasy fambanimbaninao amin'ny Facebook eo. Mitovy am'le gasy fambanimbaninao amin'ny Facebook de ataovy ministre Paul Rabar lazainao hoe viravirainao. Ataovy 1000 fois plus niny za ranga. Ary zany lazaiko anao. Za tsy anao hoe tapahako ny anina satria za tsisy an'ireny. Fa ho za hoe rovorovitiko amasinao diplômako. Rovorovitiko. Resaka éducation ho za. Langue et éducation. Za tsy resaka anao amin'ny misy. Za efa nambarako ange zany. Efa nambarako tamin'ny vidéo. Za tsy porony resaka manjana. Za tsy por fa resaka ka mahazo an'le misy. Le injuste, injustice mahazo anazy, zay ny nidirako. Aza otakotaka mihitsy le resaka. Aza otakotaka. Fa ny mampatonga nakamila débat aminao, de za miteny hoe ny langue ça s'acquiert, ça ne s'apprend pas. Zany hoe mila misy milieu nourrir an'le langue. Mahatonga anao afaka mampiasa an'le langue. Diso be zany ozy anao. De anao le miteny diso iny. De raha tsika ifamaly ohatran'izao fotsiny, tsy mety fa andao ifampanao débat, de hoetiny elemanao momba an'izay, de andesiko koa zay mba kely haiko niveau T2. Azonao, niveau T2 vaiavy nitavaratra niveau T2, te ifanintsana aminao. Azonao, de ataovy mihinany anganiny ohatran'ny fanaovanao any, nanaovanao ministre Paul Rabar teto, sy nanaovanao ny rehetrarehetra zay lazainao ny faninana taminao. Azonao? Alifaso, miandry leranao zany zay zany ramose. Zay de mangataka an'izay namany koto sy zay ao amin'ny page-ny koto rehetra mba ampirisika anazy anao an'ity débat ty. De anapotipotika teneny hoe tena teo potipotena mihitsy le raha matoa mbola tsy potika hoe. Zay. Ok, de zay zany de mirary soatsika rehetra miamby ny calendrier manaraka iakarana sur tatami. Anaovanay face à face, anaovanay débat am'le izy. Ok, alefa miandry, miangavy atsika namako koa mba hiposy hiteny hoe alefa koto. Za tsy mila panoana. Za mila ny koto toananareo anao an'le izy. Zay. Ok, veloma daholy. De misaotra anareo rehetra. Miandry ny débat zany tsika, miandry ny daty sy lera avy amin'ny koto lehilahy mahitso abo. Bye bye. Zay zava ataoko. De izy zany allo atao amin'ny teny anglisy. Ino na antanaovana teny anglisy amin'le débat. Te izesy zany amin'ny teny anglisy. Zay zao de mambany be niveau zay. Ny gasy ijery le débat gasy daholo. De manino atao amin'ny teny anglisy. Te izesy zany hoe reseko koto. Dika zany olona faible izy. Olo fa misy mitady hoe inona zany no mety avoazako ny koto atao amin'ny teny anglisy débat am'izay koto mijaba. Manina koa raha atao teny komoriana za mahany teny komoriana. Manina koa raha atao amin'ny teny inona moa zany teny allemand. Fa tsy any le problème fa le niveau-n'le olona mihitsy. De aveo le olona am'izay zany miteny hoe izy ny diplômé. Za doctorat avy any États-Unis makatsy makaroa. Tsy agasy zany mora maty lolo zany raha misy olo manana doctorat mana maty lolo. Efa azavaiko foana hoe diplôme tsy midika intelligence. Tsisy sao amin'ny collège. De nareo zany maty lolo de jerenao i CV-na tsisy ninona mihitsy. Fa de hoe nahazo doctorat izy amin'ny philosophie izy de amin'ny langage. Ino moa zany graduate. Ty graduate certificate. Tsy zay ny fahaizanao. De eto doctorat en philosophie fa tsy hitatsika aloha zany le certificat eto. De inona moa zany no extraordinaire am'izao? Inona extraordinaire zao tsisy ninona mihitsy CV, tsisy ninona mihitsy. Farany. Inona moa zany farany?
farany koa de nilaza izy ao satria misy be deabe miteny ao hoe kotso avoaka amikoty ny dossier-nao mikasika ny resaka bobo society toromaraka an'izay de hoa ancienne ministre zany malaza be ancienne ministre anao ve madamo olona ministre ve anao olona ministre roa volana de voatsoka roa volana le voatsoka de tsy mba menatra ve hitondra le anarana za ancienne ministre rehefa roa volana fotsiny tao ministre tao de iny netona zay sy tiavany raha ny tanàna ina hoe zany tsy ancienne ministre en plus n'izany raha mba nanana inona moa zany palmarès moa tao raha mba nanana zava-bita n'lay moa tao tananaovana ministre fa de fafambaraka amin'ny bombo society ny fafambaraka scandale ny alana tao kolokolo ny alana tao zany mazavatra mipetraka raha olona mba manana olona nanana doctorat any États-Unis zany mba tokony mazavatra mipoka be Obama zavatra mipoka be zany hoe mba manana référence am'lay fa ny référence anao de olona tsisy digany fa olona tratran'olona amin'ny bombo society tratran'olona bombo society vo miteny anarany olona de bombo society iny ministre bombo society olona tsisy valeurany de zany ny zesizesy taty amiko aty olona tsisy valeurany de miteny izy ao hoe eny olona tonga de apokany koto le resaka bombo society za aloha tsy manokana zany satria fa fantatry olona de toute façon de ozy izy hoe za teatra reo fa za koa mana dossier ny koto mana dossier koa izy de efa vonao ny vidéo andehanao débat ianao ry madame andehanao débat public ianao de vidéo na ina moa zany zavatra makasika vie privé ko za tsy ohatranao ianao volam-bahoaka mipetahanao matonga gasy menimena aminao bombo society na 6 milliards volany gasy no nangalarinao sanaovanao surfacturation madame fa ikoto tsy nangalatra volany gasy ka raha avoakanao tsy haiko na tsy haiko ny vidéo anananao zany raha ino zany na ébat sexuel na inona ny tsy haiko zay scandale hitanao any fa zany scandale zany tsy makasika ny gasy zany d'ailleurs kely ny finoko hoe misy olona manana dossier mombanahy kely de kely ny finoko fa ina moa zany avelatsika eo fotsiny ina moa zany les bénéfices du doute avelatsika eo iny fa raha ohatra ka anao débat ianao de ny vie privé ko misy vidéo misy olona manana vidéo ombany zay ny avoakanao amin'ny débat de zéro ny zay madame zéro manatody fa raha ny scandale mikasika ny bombo society de azo avoaka izy satria aminanao ministre karamainy le gasy volany le gasy anakalamanao ministre ianao manao surfacturation sy manao scandale amin'ny resaka anina de normal iny raha mivoaka raha ohatra amin'ny débat fa ny fianan-koto privé tsisy idirany zany amin'ny débat fa ianao zany de efa manao attaque personnel anao am'zay zavatra zay ka zay zany ny fanontaniana mipetraka zareo anao exposé kely de hoe ilaina ve nanao débat amin'ny ramatoa io satria ilaina ve satria zay izy à peu près ilaina ve ministre ny fampianarana taloha izy milaza fa nianatra mana doctorat mikasika fanabeazana de misy tsy mahay miteny frantsay no edivany amin'olona mila ho alefa zay ve zay le niveau na doctorat zay miady par tous les moyens de fasana an'le misy miaro an'le misy fa tsy mahay le misy tsy mahay io tsy bare io fa rehefa mandeha manao misy zany misy interview be deabe any misy speech n'olona asain'olona matona asain'olona miteny ianao de jeren'olona ahoana fomba fiteninao fahaizanao maneho hevitra à l'aise ve anao sa tsy à l'aise satria anao anao ambassadrice rehefa avy eo zay madama no mahatonga ny gasy sarotony amin'ny misy tsy mahay ninininy io ho alefa zay mahatonga ny gasy menimena fa tsisy raha iny amany gasy zay vola azony any na nininina fa raha ny anarany gasy no entiny any de normal ny gasy asarotony de normal koa ny gasy asarotony raha ny volany gasy no entinao vidiana bombo society na 1 milliard